Zany maman mademoiselle Prince. Madama, maman Prince any ka efa maty Vao nisokatra ho an'ny société tahiry dia za foana tsy nisy PDG hatrizay ankoatrana za foana no Prince, aza manatokatona natsony ianao. Zavatra ohatr'ireny ve dia afenenao nefa ianao lazay faty? Ka nazafady kely sa tamin'ny tsy fihinoko andre. Tsy nahita amin'ny Prince aho dia no dia teo an-tranoko. Ka ela, ka izy tao mbola tao izy tamin'iny dia tsy afaka nijanona ela be aho. Eno aho tsy maintsy vita kio. Tsy maintsy vita ny amin'ny Prince aho fa za matahotra. Stéphane, allô zany dia indray fa mbola misy zavatra tokony atao kainy hatrany. Ay, okey ary. Bye. Aza manao izay matezitra. Ianao izay tsinitsinako ery indray no lamina andamina inona ianao? Ka na tianao na tsy tianao dia efa mipetraka ato aloha za. Zao fotsiny ny tenako aminao raha matoty Tsy te hahitanao intsony indrindra ato amin'ny tranoko. Fa manino indrindra lasa tapitapoka teo? Ohatrany avy ianareo Stéphane teo? Efa haindreo hoe eto ary mila olona ilaina amin'ny problème indrindra. PDG an'ny société concurrente-nay Stéphane. Raha ny tokony ho izy fahavalo izay. Nefa izay mifandray be. Taloha tamin'izaho ilay mbola nitady ny olona namono Iray aman-dreniko dia nikaroka tao an-tranoko taloha. Tao an-tranoko tamin'ny mbola kely. Dia nahita bracelet izay aho. Io bracelet io mbola tsy fahitako mihitsy tamin'izaho mbola kely. Sady tsy an'ny dadako io, ny tsy an'ny mamako, ny tsy anahy.
dia ankoatranay telo nefa tsy dia nisy olona tao an-trano. Olona anankiray foana ihany tena mpitsidika anay. Izany hoe an'io olo io ilay izy. Ny tompon'io bracelet io namono ny ray aman-dreniko satria izy irery ny tao ankoatranay. Rehefa nitady mombamomba ilay bracelet aho dia fantatro hoe vokarin'ny société mapa ilay izy. Dia tsy maintsy nitady ny moyen rehetrarehetra hamantarana nalindalina kokoa momba an'ilay izy. Dia tsy maintsy nanakaiky ny DG an'zareo aho. Izay PDG amin'izao, izany hoe Stéphane. Efa im-BDP Stéphane asakana fantatra hoe PDG an'ny société tahiry fa za tsy mbola niteny anazy mihitsy hoe za ny PDG an'ny société tahiry na indray mandeha fa nahita lainga olazaina anazy foana. Dia nefa heliny tsara zazao mihitsy no teny an'ilay izy. Fa maninona nefa raha tsy nadainga taminy ndrea? Tokony nangataka taminy fotsiny dia nazavaina ny antony. Tsy mety zany. Efa mivava zao no niteny. Nisy fotoana ary za mbola nandainga taminy hoe voaingana amin'ny PDG tao amin'ny sociétéako. Dia izany nivavany hoe raha efa ela ny PDG tao na resaka tamiko ary mety tsy nataony akory. Dia efa nifono taminy izany ndre? Efa fona taminy aho teo. Nefa fona amin'olona izany ny zavatra faran'izay tsy haiko. Mamoaka sentimentko mihitsy tsy haiko. Tsy mpanao an'izany aho. Nisy fotoana izay sy miora niady. Dia tokony hifona taminy aho. Tena sarotra be izay avo tafiteny hoe mifona. Fa za rehefa miaraka amin'ny Stéphane nefa dia vitako daholo mamoaka an'izay atao poko rehetra. Avelo fotsiny ilay ezaka saina dia rehefa milamina ny aminareo dia miresaka tsara. Andry ve ty? Taizy. Titsy. Ty mba fitaratra teo ty. Ordada! Fa inona ny ataon'io aty? Jere, ohatran'ireny mba tena tompotrano ireny.
mody malefadevaka io masonao fa tena ratsy saina be io sao de verinao fa tsy tadidiko ary nataonao anahy fa ina ary zany zavatra teneninao zany tsisy idiako zany tadidiko tsara fa ianao mihitsy tonton de diny laza tamiko hoe mamy za tamin'io fotoana io fa tena tsaroko mihitsy ny zavatra niainako inona zany e tsisy haiko zany tsisy fantatra tsisy hainao ahoana e fa ny fiveranao anazy zany de tena olona fiainana sy daika mihitsy ianao mihitsy ny nanidy anato amin'ilay trano iny petra aloha elahy alao teo miresaka milamima le izy fa tsy olona fantatro nge lesy io e ordata enonao ve zany teniko rehetrarehetra zany e aza hodinao fanina sa inona anao io tsisy idiranao zay fandraisana izy dadanao zany mba ova ihany fomba fiteny lamy fa tsy ataony laha ohatr' zany ay tsy zakanao le izy sa sipanao io raha matotsy vanina io nataonao misolony reniko tsy mila fa misaotra mba fero ihany ny vavany lahy Stéphane raha matoa tena tsy vanina mihitsy lasa ianao mandehana andeha mihitsy koa e ohatrany olona gegy inona ianao manaratsy indray mitena anazy zany ianao mihitsy lene Stéphane ny tsy azoko e fa zany anao inanao zangananao ratsy taminao to dia endrikendrehanao trotro zao maninona tsara tena raha matry tsy maniry ny taranaka ao sy ny zanaka ao mitovy toetra aminao inona zao mampiny anao an'izany tsy maniry ny zanaka ohatra anao nisy inona amin'izay le izy ny olona vera ngamba makaina dia enoy aloha fa ahoana fa enoy aloha fa misy inona ela ve nisy fotoana nandalondaly teo dia nametrapetraka zavatra tao omaly na androany ie omaly nitaditady zavatra teo fotsiny amaly zany hoe elaza ny anisy ty tena izy ve iny efa hita fa tena iziko ataony lahy inona koa tony e aza misangisangy ratsy eo a tsy anahy zany iny ataoko inona koa iny rehefa tsy alina zany ty tsy anahy dia tsy anazy dia anisany le sao dia andady tsy possible fa ahoana tada ve dia anana ohatrany tony e tsy andria le mitimity iny sao dia niverimberina teo
fa akotratsika atao trano dia izy avy ny olona fantatry indrina andalo tato. Fa misy inona? Tsy azoko mihitsy. Ninony? Fizana pitranao tato? Mila fanazavana e. Iasina. Ny fanazavana inona ny ilainao? Tsy efa mitenao fa mila makaina zao. Zaza dalainao mihitsy aloha ka. Fa zao zavatra ataonao ve zao ve dia mba mety? Tsy ampidirinao an-trano zany. Tsy amerina zany tsony angambany a. Efa mitenao fa mila makaina sady mbola lava be zany manazava zany. Mila mandreraka mihitsy ny zavatra ataonao miora. Sady tsy mandray telefôna, tsy mandeva SMS, tsy mba manome signe de vie koa ianao. Adinonao koa ny fitiavanao anahy. Vitatreo? Andray kosa efa maniny ala miteny an'izany. Zao zavatra ataonao amiko izao koa. Sady nanontany amin'ny prinsialy tamin'iny fa tsy natoro tany kory ianao. Ka ahoana? Izy amin'ny manao izay mampalahelo ny anankiray. Fa maniny ianao mandaingo ohatrany e? Fihinana mihitsy ilay afianinao e. Iasina. Apio a. Mila fanampiana avy aminao a. Iasina mba apio a. Salut. Dia ahoana hivoaka kely tsika avy eo? Tena azafady kely tena mbola tsy mazoto mihitsy aho zao. Ary ino jeren'ilay io? Resaka modèle le hitandry. Ty hiverina be amin'ity modèle ty hoa zany. Toetrany te hanjaitra be zany. Wow, tsara be kosako. Mba atao fitaiko dia izaho manao anazy. Fa le izy aloha somary lavalava n'io e. Tsy maninona. Robe lava be mihitsy. Tsy maninona zany, za nge ty robe lava e. Ka tsy mety amindre mihitsy io robe io e. Robe lava be ne io e. Olona 1m77 any no mety amin'io. Maninona raha tonga dia tsorona fotsiny dia eritreritry ankala prince andray ianao nanao an'io? Tsy azoko mihitsy. Fa nga ianao tena tia an'iny e. Olona efa nanao anao ohatrany mbola ambany noho ny fako. Io aloha zany dia voaboaka akarivotra ka. Stéphane. Azafady raha natezitra anao zavatra noteneniko teo. Fa ilahy zany tena tia anazy. Izay tena marina teneny.
Ary sendra ny zavatra tiandry tao an-tranoko. Ohatra finadao izany question andry rehetrarehetra izany. Mba vantany fotsiny aka. Ka ohatra ny hafahafa anie izany fanontaniandry izany e. Isan'andro indray tsy manao ohatran'izany. Récapitulation kely. Tany amin'ny masa anao an'le fair play iny dia tokony teo ny SG atsika. Izany hoe ndry. Za sy tendry reriny nakany. Tampotampoka eo nefa ndry ny harivan'iny dia mipotra. Izany hoe Taiza ndry tamin'iny fotoana iny. efa hoe tany an-trano koa za mbola nanomana kely antany iasina raha tsy matoky anandry. Iasina zao nefa nanontany anao hoe taiza koa ndry tamin'iny fotoana iny. Tena zany tiandry tenenina. Hoe misy zavatra nafeniko andry. Prinsia. Fa ina ny ao an-tsaindry e. Hoe za namono olona dia nafeniko. Sa ve hoe hiara-iasa amin'ny tedia dia hamono andry izay? Satria hoe leo fanjakazakandry ato amin'ity fiasany ity. Prinsia. Raha tsy olona dalako. Raha tsy inaka izany hivadika amindry ohatran'izany. Sady jereo ny tanako fa tsisy nininy io. Raha marina ve izany dia tsy hisy peratra amin'ny tanako. Io mantsy le marika an'le secte ny zareo. Io, jereo ny tanako. Tsisy peratra eo. Efa tsy matoky indray dia jereo tsara. Ndrikotsy. Taro andeha. Ao ambadika aloha izay. Dia tsy hitany lahy. Nanao fotoana tamin'ny dadanareo a. Tsy mino an'izany. Nomena, aleo za mba hiditra na dia mba mamaprinsiana fotsiny aza. Ary izay ianao tsy nahafantatra azoko izao anao vao mody mitady anazy aty. Zanako foana anie iny e. Zanakao. Taiza anao tamin'izy mbola kely? Taiza anao tamin'izy 12 taonany? Dia taiza anao tamin'izy naka permis? Izany zavatra rehetrarehetra izany tsisy fantatra ao akory. Nomena. Nomena. Nomena aleo za mba hiditra. Nomena. Nomena.
afaka mipetrapetraka ery amin'ny salon ary ianao za dia hanao zavatra vetivety. Leonie. Tende. Ino ny tadiavan'ny lana? Petraha ela dia no za. Tsy manam-potoana amin'izany lesy mety miresaka elahy ina ny tiana tenena. Mila mandray fanapahakevitra elahy. Ny amin'inona? Vetivety hoe. Fiona koa ty atao-ndry. Fiona nataonao aty? Averiko aminao le fanontaniana. Fangamo ianao tsy... Midy any amin'ny hopitaly napetraka osy dia taloha. Efa mivoaka. Fantatrao zany ato ny zanako mipetraka, dia za mahatonga anao makaty. Tahiry prince efa lehibe kosa izy.
Fantatrao izy izany? Bien sûr. Raha tianao fantatra, dia mitovy ny toetra ratsinao ny toetra ny zanakao. Efa fantatra zaho fa misaotra. Zaho mihitsy mahatonga ana miverina amin'ny fiainana. Hitako hoe tsy mety ny zavatra ataony. Nefa nie tsy izy nahatonga an'izany fa noho izaho e, ny zavatra rehetra nataoko sy nety hatramin'izay. Ay tonga saina ihany. Mangina. Mila mihitsy fantady hanaraka ny toetra. Toetra ratsinao? Tsy mahavaly ny fanontaniako izany. Inona nataonao aty? Mbola tsy vita ny zavatra noteneniko teo. Hoe mitovy ny toetra ratsinao ny toetra ny zanakao. Fa tia misy zavatra iray ngeza be tsy hitovizanareo. Fa izy manana fo, misy fo madio, fa tsy mitovy anao. Fa ahoana izao? Oka aloha, inona ny teny voateo? Dia ahoana izao? Dia manina nefa e? Matoa ny nanao ny peratra iny dia nisy fanekena nataoko tao, nisy contrat nekeko. Dia sandry ve kirmio? Ndry tokana rery ny atokisako amin'ity fiainako ity dia izany izao zavatra ataondry. Ka na ny haiko, na ny andry. Ina ty ndry ho tenena? Dia tsy manan-tsafidiko. Masy toenao fa lasa. Dia izay ihany izany nalehanao taty? Hitany antahiko prince aho dia tsy ao izy dia aleoko mandeha. Dia inona izany ilay taratasy nalehanao tao amin'ny chambre iny? Ataovy sérieux? Haka ny société any zanakao ianao? Acte de propriété any société inga ty nalainao ty e? Haka ny société any zanakao zany ianao? Misy antony amatoa maka. Zao ny teneniko anao a. Mifanohiritsika sy anao. Tiako ny zanakao, ka raha tsy tianao fantany hoe nandalo teto ianao dia aleo ty hijanona eto. Iverinao fa tsy fantatro moa fa tsy mifankahazo nareo. Tendry a, efa niova. Hanombotra ny ratsy rehetra tsy nety nataoko aho izao. Manofy ianao. Anorina adisonana dia taratasin'ny société any prince zanakao no alainao. Tianao izy ianao ny zanako? Oui madame, zay indrindra ny antony tsy hiverenana ty taratasy ty any. Averenao ty amiko iny taratasy iny. Fantatrao hoe maninona? Maninona?
raha tsy tianao fantany hoe iza marina ianao a dia mipetra tsara. Misaotra kina matitra mba dia niteny arao hoe tsy maninona na tsy aterindre arao. Tsy maninona sady ianao nge efa tsy zava mihitsy efa hatry ny maraina. Dada koa ty mbola tsy hita foana nefa nanome fotoana izy hoe ho avy eto. Zany andeha amin'izay angambany. Ie. Stefana, mila fanampianao a. Okalo! Mba miangavy a. Lasa ianao mandeha fa tsy misy ninonao resako aminao. Tsy laiko miverimberina intsony ianao. Yasna! Yasna! Yasna ô! Yasna vetivety aloha. Fa misy inona? Pio aho fa tsy hito prince aho. Fa tsy hita ao? Ka savasava tao anaty poketrako izy dia hitany tao ilay peratrako. Ha? Maninona? Niady be izay dia lasa nitsaoka izy. Ingina aloha le. Maninona? Za miteny mafy aloha sao dia ianao anatin'ilay peratra daholo izany. Ka izay indrindrako. Ao. Araka ilay resakintsika sy lahy tamin'iny a dia nidorako ilay peratra amin'izay tsy mandeha ilay micro. Dia tsy misy heniny dedi izany ny zavatra niteny indri. Tsy misy heniny intsony. Fa ny tena loza dia eritrereto ny prince hafa hoe hamono anazy a. Dia aiza izany izy amin'izao? Nitsaoka iziko. Nefa tsy maintsy hoe nanao an'ireny aho amin'izay mba tsy heniny dedi ny zavatra tiako resahana anazy. Ary ahoana izany ilay monsieur dedi amin'izao? Ahoana? Potika ilay micro dia tsy hainona intsony izy koa. Dia raha miantso io izany zareo dia inona no tenenindre anazy? Fa ianao ve very tadidy? Tsy ianao ihany nanazava taminahy hoe rehefa izay sy izy miady iny dia amin'iny ilay peratra nidorako. Amin'izay hoe ohatry ny hoe ilay adinay na simba an'ilay micro. Fa tsy izany indray moa. Dia aiza izany izao prince amin'izao? Ka inona raha inona ty latenenina? Sao dia veron'lara mba tsy fantatro hoe ajanona ao an-trano lahy leo any. Ka tsy izay tiany lahy atao intsony izao ny atao e, hafa ny taloha.
dia maninona nefa e mijanona ao an-tranoko izy a dia mijanona ataony lahy ambony no mampirahalahantsika zany leonia ie efa hatramin'izay mihitsy tsy maty velively ao am-poko lesy ny taminay sy leonia za dia miteny an'lahy miteny an'lahy redia tadidiony lahy tsara fa raha tsy alahy tsy nanaiky nanome an'izany any leonia ialahy zany no tena anisany nahatonga lasa hoe mijaly be ohatr'izao izy felahy ngamba nanaraka ny anjaran'lahy tamin'ny contrat aiza zao zay volabe nampanantenan'lahy azy tamin'ireny tsy ohatra lesiny ana mandraisy alahy ho afanabakevitra dia tsy mba leo ve lesy alahy na ny maheno andreo zazavavy kely be da be mitomany afenonylao mitoby ireo akoatra ny famarotana andreo eto toerana mbola ondran'ny lahy ny ivelan'ndray koa midy amin'ny vazaha mba amela am'izay lesy amin'ny ofera maloto ny lahy eo lahy ry tedia velahy leo ay rehefa leo lahy dia averenao amiko miperatra tsy mila latsony ah miperatra lahy sady efa tsy nanaovako tsony edy tena tsiro amin'ny zavatra atao an'lahy alahy